Possible ve a amina ankizy anankiray na hoe olona anankiray mahay kanefa tsy mety voaray amina université aty États-Unis efa fantatra tsara fa hoe tsara be ny notiny tsara be ny note standardany tsara be ihany koa ny lettre de recommandation nomen'ny mpampianatra sy nomen'ny mpampiasa sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe amin'ny ankapobeny zany ny dossier-n'io olona io tsara kanefany tsy mety voaray amina université aty États-Unis izy na koa hoe tsy mety voaray am'le université tiany andehanana izy zany. De possible ve zany? Tena possible be mihitsy zany satria misy fomba anankiray zay ataon'ny université aty États-Unis zay ho hazavazavaiko am'ty vidéo ity zany. De mialohan'ny hanazavako an'izay aloha ilay fombafomba aloha de antsoina hoe yield protection zay no fiantso anazy am'teny anglisy, tsy haiko tsara ny mandika anazy am'teny gasy sy am'teny frantsay fa ho hazavaiko hoe inona no atao hoe yield protection satria io fombafomba io no andraisan'ny université fanapahan-kevitra hoe ho raisina sa tsy ho raisina ty ankizy ty satria indraindray tsika mahazo an'le hoe rejected na waitlistted de zay fombafomba zay no ampiasain-jareo. Mialohan'ny hanazavaiko an'izay ozy de tiako ny mampahafantatra antsika ho an'izay mbola tsy mahalala fa ny université aty États-Unis de misy ranking-ny daholo, misy ny top 3 misy ny top 5 misy ny top 7 ohatrany top 10 sy ny sisa sy ny sisa, misy ny top 20 top 25 top 30 sy ny sisa sy ny sisa. De io yield protection io de ampiasain-jareo arakaraky ny ranking an'ilay université zany. Ohatry ny ahoana ary fomba fiasan'izy io sy ny fomba fampiasain'ny université azy io zany. Raha misy olona anankiray manao application amina université ohatrany hoe ny ranking-ny ohatrany 25 de nefany ny notiny ohatrany hoe note transcriptany sy ny note standardany ohatrany note moyenne na université top 6 ohatrany na top 5 ohatrany de reto université ary amin'ny top 25 reto no mampiasa an'io antsoina hoe yield protection io am'le application-n'le ankizy zany hoe jereny tsara hoe ty ankizy ty hanimba ny ranking-antsika satria nahoana? Raha ohatra ny notin'le olona ka note moyenne ary amin'ny top 6 ary de ny dikan'izany zany hoe ny ankizy top 1 ao amin'ny université io miainga eo le notin'le ankizy mbola lavitra be amin'iny zany de misarika an'lay ranking an-jareo le izy miharatsy de zay no tsy andraisany anao zany fa tonga de rejeteny ianao satria nahoana? Isan-taona reo université reo tsy maintsy manao rapport manoratra rapport de ataony ao hoe ny ankizy rehetrarehetra niraisinay tamin'ity taona ty de zao avy ny notiny sy ny sisa sy ny sisa. De reny olona mpanao ranking reny manao an'ny matematikany sy manao an'ny calculany ao izy de iny am'izay no hanomezany ranking an'le université. Ka raha ohatra iny notinao iny tsy karitry zareo fa misintona an'le ranking an'le université midina de tsy ho raisiny mihitsiny ianao. Zany hoe zay anankiray. De ihany koa hoe raha jereny hoe ny notinao notin'ny moyenne ana ankizy ary amin'ny top 6 ary de ohatsy izy hoe ty ankizy ty mety tsy na omentsika offre ary ty mety tsy hiditra hianatra ato amintsika satria jereo ny notiny. Zay le antsoina hoe yield protection zany, zay fombafomba zay zany. De mba hialana am'zay zany za moa zany efa niteny teto hoe raha ohatra ianao ka te hampitombo ny
bourse anao aty États-Unis sy ny chance mba azahoanao bourse tsaratsara kokoa de mila manao application amina université maromaro ianao satria reny ihany no entinao miady varotra hoe za voaray tam'ty université ty de ohatrohatrohatry zao ny package azoko tao za te ho atao amin'ny te hianatra mafy atao amin'ny université anareo kanefany hitako le offre omenareo anahy somary tsy de tsy le nieritreretiko, afaka farafaratsiny ve nareo manao mitovitovy am'ty offre ty, ohatrohatran'izay zany no entinao miady varotra, zay no teneniko taloha fa mba hialana am'le yield protection de tokony jerenao tsara ny naotinao zany, na io ny transcriptanao na io ny naoty standardanao, ny naotina examen standardanao de jerenao tsara hoe karazana université tahakiny ahoana no mety handray anahy, jerenao tsara zany ny note moyenne an'le université jerenao tsara ny acceptance rate n'le université jerenao daholo zany reo chiffre rehetrarehetra reo am'zay ianao zany tsy tratra an'zay de jerenao koa misy karazana université hoe ny naotinao tsy voaray ao mihitsiny satria tena lavitra be any note moyenne an-jareo satria matetika note moyenne de le 25% ambanin'ny note moyenne iny no voaray de note moyenne mety ny ambiny ambony any mety mahazo bourse sy ny sisa sy ny sisa. De zay no tiako ho ampianarina antsika izay mieritreritra ny hianatra aty États-Unis na efa mpianatra aty États-Unis ary ianao fa mieritreritra ny hanao hoe master na PhD na hanao diplôma hafa de ataovy ao an-tsainy zay hoe misy an'zay fombafomba zay ataon'ny université yield protection ny anarany, afaka jerentsika ao amin'ny internet ao hoe inona marina raha ohatra ianao efa tena mahay teny anglisy de afaka manazava anao amin'ny ChatGPT sy ny sisa sy ny sisa. De zavatra anankiray tiako tenenina farany hoe raha ohatra ianao ka tratran'zay hoe waitlisted zay satria matoa ianao ataon'jareo am'le waitlisted de misy zavatra tianao fantatra ao de afaka manao an'le antsoina hoe admission follow up ianao zany hoe mandefa email kely ianao afaka tapenao amin'ny Google tapenao amin'ny ChatGPT hoe ohatrohatry ny ahoana no fomba fanaovana follow up na admission fandefasana email sy ohatrohatran'zany de amboarinao kely fotsiny momba atao mifanaraka ny mombamombanao le sy le resaka zany. De zay ny androany fa raha hitantsika hoe tena manampy le vidéo androany manampy namana, havana, raitapo, zanaka sy ny sisa de zarao am'zareo ny vidéo antsika androany fa de amin'ny manaraka indray antsika miresaka zavatra mahafinaritra sy mahasoa. Zay ary fa de masotoa.